raintsika ny raha voalohany amin'ny firana fanampiny. Mamaly ny faharatsiana ny tompo ny ola alahady fa efatra amin'ny karemy ka ny sampana mpanazava stily no mitarika antsika ho amin'izao fanompom-pivavahana izao. Wampitombona amintsika ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha vakintsika amin'ny fandimby ny salamo fa 450. Salamo fa 450. Salamo fa 450. Rehefa hita izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mihira firam-baovao an Jehova, mihira ho an Jehova ary tany rehetra. Saora ny anarany.
azao isanandro ny famonjeny mahafaly ambara ho any amin'ny jetilisa ny voninainy ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. fa lehibe Jehova amin'ny endrika miverana indrindra sady mahatahotra ny fambon'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova nanao ny lanitra. fa mirapiratana sy voninahitra no anatrehana hery sy fahatsara-tarehy no amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomeza ny Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho any Jehova. manomeza ho any Jehova ny voninahitry ny anarany mitondrafanatitra ka makanesy ireo kianjana. Miankohofy eo anatrehany Jehova amin'ny fiangonana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Izao any amin'ny jetilisa fa Jehova ny mpanjaka ary izao rehetra izao voaolona ka tsy hetsika hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany, aoka hirohondroana ny ranomasina sy ny izay rehetra ao aminy. aoka ho faly ny tsasy izay rehetra eo aminy dia ioby amin'izay ny azo rehetra ny anarany. Eo anatrehany Jehova fa avy izy, avy hitsara ny tany izy, hitsara izao toy izao hiaraka amin'ny rariny izy ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Amen. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay eo, nisaotra, nidera sy mankalaza ny anaranao izahay, fa noho ny fitiavanao no mbola natratraranay izao fotoana izao indray. Nisaotra anao izahay fa mbola nitantaninao ny herinandronay ka mbola tonga eto indray izahay hiara-iombom-bavaka eto. Koa raha anatrika izao fotoana izao ary izahay dia anao ny tompony angatanay mba hiaraka anatrika izao fotoana izao aminay ary hitahanay sy anamasina mba ho tena sitraka ao anie izao fotoana izao. Ny fiainanay manontolo ry Tompo dia apetraka fenao am-pelantananao ary izany vavaka izany dia ataonay atambatra amin'ilay vavaka nampianarinao natao manao hoe ranay izay ny an-danitra. Mamasina anie ny anaranao
ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety atantaky ny anan-danitra eo analinana ny saranay ary mamelana ekay taky ny amanana sy ny efa taminay ary aza mitondranay amin'ny fakapana fomanafanay hanao fanjakana sy ny hery ao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fifaliantsika rehetra ry havana. mbola iaraka mamaky siany soratra masina tsika. Izany dia hita amin'ny Jeremia. Jeremia toko faraiky amin'ny 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Jeremia toko faraiky amin'ny 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah, fony Zedekia mpanjaka naniraka amin'ny Pasora, zanaky mpanjaka naniraka amin'ny zanaky Malkia sy Zefania, zanaky Maesia, mpisorona hankany amin'ny hanao hoe masina ianao, manontania amin'ny Jehovah ho anay fa miady aminay Nebukadnezara, mpanjakan'ny Babilôna. Angamba Jehovah hanao aminay araky ny asany mahagaga rehetra, mba hialan'ireo aminay
dia hoy Jeremia taminy lazaonareo amin'ny Sedekia hoe izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, averiko ny fiadiana eny an-tananareo izay entinareo miady eny ivelan'ny manda amin'ny mpanjakan'ny Babilôna sy amin'ny Kaldeana izay manao fahirana anareo, ka hangoniko eto afovoan'ity tanàna ity ireo, ary izao no hiady aminareo amin'ny tanana ahindrotra sy amin'ny sandry mahery, ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoana ary ny fahatezerana mirehitra, ary hamely ny mponina amin'ny tanàna ity ao, na olona na biby ho fatin'ny aretim-be mandringana izy. Ary rehefa afaka izany, hoy Jehova, Sedekia mpanjakan'ny Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka, ary izay sisa tsy matin'ny areti-mandringana sy ny sabatra sy ny mosary amin'ity tanàna ity, dia hatolotro eo an-tanan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy eo an-tanan'ny fahavalony sy eo an-tanan'ny izay mitady ny ainy, dia hamely azy amin'ny lelan-tsabatra ireo, fa tsy hitsitsy na hiantra azy na hamindra fo aminy. Ary ity firenena ity dia hilazanao hoe izao no lazain'i Jehova, indro ataoko analohanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana izay mbola mitoetra eto amin'ny tanàna ity ihany, dia ho faty-sambatra sy mosary ary areti-mandringana, fa izay mivoaka hanantona ny Kaldeana izay manao fahirana, anareo kosa dia ho velona, ka ny ainy no ho babona, fa efa manandrina ity tanàna ity ao, hahatonga loza aminy fa tsy soa, hoy Jehova. Hatolotro eo an-tanan'ny mpanjakan'ny Babilôna ity, ka hodoroany amin'ny afo. Amen. Mbola itony fakiteny. Hotohizantsika amin'ny vakiteny izay hita ao amin'ny Tesalonianina faharoa. Epistilin'ny Tesalonianina faharoa, toko 2, andininy 7 ka hatramin'ny 12. Epistilin'ny Tesalonianina faharoa, toko 2, andininy 7 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra amin'ny finoanareo, ary be ny fifankatiavanareo rehetra, ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny fiaretanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoa anareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany, mba atao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa no iaretanareo, fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo, ary hanome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba ny tenanay, raha iseo Jesosy Tompo avy any an-danitra mba ny anjeliny heriny amin'ny hafa midedadeda, hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Tompontsika, dia olona izay hiala-amin'ny fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny. Raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olo-masina sy gagana eo amin'ny rehetra mino an'izany andro izany, satria ninona ny fanambarany taminareo, ry izay no angatahan'ny mandrakariva ny aminareo mba ataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonanareo, ka ho tanterahina amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Ary ny anareo ao aminy koa, araka ny fahasoavan'ny Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola itony vakiteny. Ho faranantsika amin'ny
ho faranantsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny lioka toko faraiky amby roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Lioka toko faharaiky amby roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakiana am-pitsanganana. Ary raha nahita ny Jerosalema voadidiny miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fefamby akaiky ny fandravana azy, ary izany ihany Jodia amin'izany andro izany. Aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra, fa loza amin'ny bevoka sy ny mpitaizakely amin'izany andro izany, satria izy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana eo amin'ity fireneny ity, dia horingana amin'ny lelan-tsabatra izy ka hoentina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho hitsahan'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ny andron'ny jentilisa. Ray masina amasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Andriamanitra ray ny be fitiavano, tsy mitsahatra mankalazanao izahay no zavatra rehetra ataonao aminay. Misaotra ihany koa fa mbola afaka namaky ny teninao izahay. Teo anatrehan'izany fitiavana lehibe izany anefa dia tsy miendrika anao izahay satria mpanota, koa mangataka aminao izahay na melanao ny heloka tsirairay avy. Ankehitriny Tompo, voazavaina aminay ny teninao izay voavovakiana teo. Ianao anie handrotsaka amin'ny fanahy masinao aminay tsirairay mba hahafahanay miaina ny teninao mandritra ny androm-piainanay. Eo ihany koa Tompo ny mpanomponao izay hanazava aminay izany teninao izany. Fanahy masinao koa no aoka ao aminy mba hahafahany mampita aminay izany teny izany. Amin'ny anaran'ny masinao Jesoa Kristy Tompo mbola anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia
ianareo. Ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tesalonianina faharoa toko voalohany. Ny boky eo amin'ny soratra masina dia tsy milahatra araka ny fotoana nanoratana azy, tsy manaraka ny ordre chronologique zany, fa tsy hoe kory hoe Mattio ary lolory dia Mattio ny voasoratra voalohany, tsy izay loatra, fa fotokevitra nandarana azy hoe alao Mattio, Marka, Luka ny mandeha aloha, asin'apôstôly sy ny sisa. Fa raha teo amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao ny boky voalohany voasoratra dia ny Tesalonianina voalohany. Izy zany ny soratra voalohany zany nisy momba ny testamenta vaovao ary Paul nanoratra azy. Izy zany natao hoe le premier document écrit du Nouveau Testament. Dia antsika amin'izay fa tsy milahatra araka ny fotoana nanoratana zany reo. Ny Tesalonianina voalohany zany ny voasoratra voalohany. Dia zay vao nanoratra amin'izay ny apôstôly hafa dia mitombony soratra dia nahazo ny fita amby roapolo ampelatanantsika io. Indroa i Paul apôstôly nanoratra tamin'ny fiangonana tamin'ny Tesalonika. Dia ity zany ny taratasy faharoa nalefa ny tany amin'ny maha Tesalonianina faharoa azy. Mampiavaka ny fiangonana io tsy dia nanana olana. Raha miresaka hoe Korinto ianao be olana be izy fiangonana androso izy fa manana olana amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa, ny fanindry ny olona, ny ady ny olona, ny saratsaraka ny olona, ny isankolafo ny tao, ny sokajiny be dia be. Anisan'ny mpijaly tao Korinto koa ny fitondram-tena, ny fijangajangana. Raha mitena na hoe romanina na nahirina amin'ny olona ny fanamarinana amin'ny finoana sa fahamarinana avy amin'ny lalàna. Raha mitena hoe galatiamina ady amin'ny lalàn'ny Mose sy ny famorana izay natsindry ny olona fotsiny ny kristianina. Misy olana zany dia vahana anatin'le epistily. Fa amin'ny Tesalonianina anankiroa reo tsy nanana olana ny fiangonana fa fanenjehana ny tena nisy. Indrindra fa amin'ny Tesalonianina faharoa. Ka momban'izay fanenjehana zay zany ny tenenan'i Paul raha manoratra izy. Tsy izy ihany fa i Paul, Silasy ary Timoty no manoratra mampaherin'ireo olona reo izay niara-ny fanenjehana ka manamafy amin'ireo fa Andriamanitra dia tompon'ny famaliana. Izay ny fotokevitra lehibe hoe Andriamanitra mitompon'ny famaliana, ny famaliana ho Jehovah. Hitantsika zany amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito mba ho vakiantsika ampaherezan'i Paul ny fiangonana tamin'ny Tesalonika, taratasy faharoa. Ny toko voalohany andininy fahaenina sy ny fahafito ho vakiantsika. Fa zavatra marina amin'ny Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahorina anareo, ary nanome fitsarana anareo izay mampahoriana kosa mba amin'ny tenanay rehefa mise Jesosy Tompo avy anan-danitra mba amin'ny anjeliny ny heriny. Izay ilay tenen'i Paul apôstôly. Andriamanitra tompon'ny famaliana na ho amin'ny zavatra tsara na ho amin'ny zavatra ratsy. Izay ny dikany eo. Ilay ratsy aloha resahana aloha. Zavatra marina amin'ny Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo. Nampahoriana reto fiangonana reto. Hoy Paul apôstôly hoe ny fiangonana dia tsy manozona. Ny fiangonana dia tsy mila miantso tody fa zavatra marina, zavatra ara-dalàna, zavatra tokony ho izy, zavatra tsy manaitra akory. Fa Andriamanitra dia mamaly fahoriana amin'izay mampahory, mandeha ho azy zany. Izay lantsoina hoe normal na logika. Ka tsy mila mitabataba akory nareo ho Paul apôstôly fa marina amin'Andriamanitra. Mandeha ho azy amin'Andriamanitra raha maly ny faharatsiana izay ataony olona aminareo izy. Karazan'ny faharatsiana manao ahoana moa zany? Satria reto fiangonana reto ny tombo ny reharehan'i Paul mihitsy saingy nisy fanenjehana. Andeha vakiantsika ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra. Tsy maintsy misaotra n'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany. Satria mitombo faritra ny finoanareo ary be ny fankatiavanareo. Ka reharehan'ny tenanay ianareo ny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoa anareo sy ny fahoriana izay haritanareo. Ity fiangonana androso ity fiangonana vao misanitra ity
ity fiangonana manana mponoana ity dia niara-ny fanenjehana tanatiny sy ivelany misy ny fanenjehana. dia izay no tenenin'ny Paoly eo hoe miaritra ianareo na dia mino azy, noenjehana ianareo, nampahoriana ianareo. Izay itoizy amin'ny teny hoe zavatra marina amin'ny Andriamanitra mamaly fahoriana izay mampahoriana ka aza taitrinareo, fa io fahorinareo misy mamaly ao, aza miteny akory nareo, aza manozana, aza miantso tody, fa zavatra marina amin'ny Andriamanitra no amaly fahoriana izay mampahorinareo. Dikan'izay tiana resana izany dia hoe aza mba isan'ny mpampahory zanak'Andriamanitra ny mpinina ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy hamelan'Andriamanitra ianao, tsy hafamaina ianao sy ny taranakao, satria normal aminy zavatra marina aminy izy amaly fahoriana izay mampahorinareo ka mahereza ny fiangonana. Ary izay no tenenin'ny Paoly. Tsy izany ihany fa rehefa tonga i Jesosy Kristy amin'ny anjeliny heriny hozy izy hiavaka amin'ny tsara sy ny ratsy. Ny andinin'ny fahavalo indray vakitsika sy ny fahasivy. Rehefa tonga zany Jesosy izy amin'inona? Amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy manaiky ny filazana sy izay tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesoy Kristy. Dia olona izay hiara-ny fahamaliana marina sy fahavarezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heri. Rehefa avy ny Tompo rahatra izay ho Paoly apôstôly miaraka amin'ny afo midedadeda, tsy mba miaraka amin'ny fifaliana ho an'izay mpanao ratsy izy, fa miaraka amin'ny afo milelalena na midedadeda. Misy karazany roa ny ratsy ho valiana. Nisy ny olona tsy malalin'Andriamanitra, izy zany efa milasika ho hitsan'ny tsipino, tsy anatin'ny fiangonana. Misy indray ny tokony olona faharoa anaty fiangonana fa tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Misy manko ny olona tsy mahalala, misy ny olona tsy te halala. Ireo rehetrarehetra valiana. Le olona tsy te halala le hoe tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ireo olona ireo niara-ny fahamaliana marina ho Paoly apôstôly sy fahaverezana mandrakizay. Raha manatrika manko ny Tompo, ary izay foana ny Tompo manko le mazava. Raha vao misy mazava tsy maintsy miavaka ny maizina. Zay no dikan'izay. Rehefa manatrika amin'ny Tompo dia misy ny very, misy ny vovontsy. Ka le fanatreha amin'ny Tompo izay tokony zavatra mahafinaritra, mahasoa, lasa mahavery ny sasany satria maninona? Pampahory ny hafa izy. Izay le afara amin'ny Paoly apôstôly hoe zavatra marina amin'ny Andriamanitra hamaly fahoriana izay mampahory anareo. Aleo ara ampahorian'Andriamanitra ety amin'ny tany koa, toy izay le resahan'ny Paoly hoe anandanitra anakotry ny fahafatesana vao mahamay midedadeda hozy izy fahaverezana mandrakizay. Fa io tsy anandanitra ihany ny misy famaliana, fa manomboka ety amin'ny tany io, ary izay no naseho amin'ny antokony olona roa hitantsika ny vakina teo, ny ray amin'ny bokin'ny Jeremia toko faha 1:20. Io dia tantaran'ny Zedekia mpanjaka, feny fanompoan-tsampy ny tany, feny fijangajagana, feny fanambakana, feny kolikoly, efa nanariny Jeremia imbetsaka fa tsy nety. Tonga ny Kaldiamina na ny Babilonianina tarihin'ny Nebokadnezara nanao fahirana. Ary izay le manahirana andraindray na isika kristianina. Ny adalàna tohizana ihany nefa mangataka famonjena amin'Andriamanitra ihany. Ireto olona reto naniraka nankany amin'ny Jeremia mba mitaniako hoe Andriamanitra, anao ny fanaony ve Andriamanitra hamonjy anay, hamotipotika ny fahavalonay? Zay ne mbo zanak'Andriamanitra. Nasaina nanontany an'i Jeremia. Hao izy Jeremia, tena ireo tenenina tsy nety. Zay le hoe kenda vao hoe domy aranoatra. Toana ireo tsy niraharaha ho Jeremia ity ne tsy amintsony. Efa tsy Nebokadnezara tsony miady aminareo fa Andriamanitra, satria nareo tsy nety nino azy. Andinin'ny fahadimy, vakitsika ny andinin'ny fahadimy, Andriamanitra no mampiteny amin'ny Jeremia. Ary izaho no hiady aminareo amin'ny tanana maninditra sy amin'ny sandry mahery, amin'ny fahavinirana sy ny fisafoahana ary ny fahatezerana amin'ny rehetra. Ary izay le manahirana amin'ny mpampahory sy ny ratsy fanahy, Andriamanitra mihitsy no miady aminy, fa sombitsombony fotsiny le hita maso, fa Andriamanitra mihitsy no miady. Arety mandringana mosary sabatra. Ny ao ivelany ao izay mivoaka maty, izay mivoaka maty. Ny ao anatiny ao tratrina arety mandringana
ny peste sy ny sisa tsy ampy sakafo ny tao a tsy ampy ny rano a mosary zay ny zavatra misy zany tamin'ny fireneny Joda tamin'izany satria Andriamanitra mihitsy no mamaly ka zay mba tratran'izany ihany a fa tsy maintsy mamaly fahoriana amin'izay mampahory Andriamanitra ny ohatra faharoa le nitenenin' Jesosy momba ny Jerosalema amin'ny Lioka 1:20 Lioka 1:20 ny andininy 20 ka hatramin'ny 420 vakitsika ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fanravahana azy ary zay amin'ny Jodia amin'izany andro zany dia aoka andositra ny tendrombohitra ary zay ao Jerosalema aoka andositra ny velany ary zay anantsaha aoka tsiditra ny tanàna intsony fa ireo dia andro fahamaliana mba ho tanteraka zay rehetra voasoratra fa lozany bevoka sy ny mitaiza kely tamin'izany andro zany satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity ary ho langirinitra amin'ny elatsabatra izy ka hoentina babon'ny firenena rehetra ary Jerosalema ho tsahan'ny jentilisa ambara-patanteraka ny andron'ny jentilisa izavitra ny tenenin' Jesosy dia tanteraka satria zareo tsy nino ny filazantsara tsy nanaiky an' Jesosy Kristy dia nampiomany Jesosy ho avy ny andro voadidiny miaramila i Jerosalema fa irano zany Jerosalema voadidina ao izy dia nareo any velana za mankoatsono izy ny lavitra any mandosira fa ho mafy ny zavatra mitrano irena teo andro fahamaliana maninona moa tenenina ny bevoka sy ny mitaiza kely zava-misy tao Jerosalema rehefa nodidin'ny miaramila ny Romanina tanatin'ny 2 taona dia ritra ny rano tao an-tanàna tonga ny mosary tonga ny aretina nanomboka tsy sanina ny miaramila nandrahona daholo ny hoditra eraky ny tanàna ny hoditra reny makohira ihany mihinana kapa hoditra zany ho an'izay tsy mahay dia ireny zany andrahona sakafon'ny miaramila satria zareo no miady nalaina daholo ny sakafo teo an-tanàna zany hoan'ny miaramila satria anao tsy miady fa izy miady aza matany miady ihany fa mifara amin'izay maninona ny dirany bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany zay mitaiza kely ka efa lehibebe ny zanany dia milahatra satria ny miaramila hiasa mila minono izy satria tsisy amina tsony eo da lahatra daholo ny renin-jaza rehetra réquisitionné mba minono ny dikan'izany satria tsisy hoan'ny miaramila ianao tsy miady fa izy miady sao dia venareo moramora rehefa tena mitany miady dia rehefa teraka koa dia efa réquisitionné koa zay rehetra mivoaka eo ho andrahona ho sakafon'ny miaramila za mba tratran'izany ihany tsy no dikany hoe lozany bevoka sy mitaiza kely tamin'izany andro zany ny tavony sy ny ahitra efa andrahona rehefa maty koa ny zazakely andrahona ianao koa mbola misy olangoada be minono aminao satria izy hiady fa ianao tsy hiady zany ny zava-nisy tao Jerosalema valiny tsy nandraisina ny filazantsara sy ny ara-tsim-panahy rehetra Jerosalema hitsahan'ny jentilisa ary tanteraka tamin'ny jiosy ny paritika tamin'ny firenena rehetra ny jiosy ary nandevoziny firenena rehetra ary tena zava-tanteraka tenin' Jesosy zay matonga hoe misy jiosy any amin'ny Sovia misy jiosy tany Allemagne tany Amerika tany Frantsa toerana rehetra ny paritandro zareo natanteraka entina babo amin'ny firenena rehetra ho sisy marina io ary Jerosalema jany jentilisa mandra-patanteraka ny andro mbola hitsaha amin'ny jentilisa Jerosalema mandroko tonga zao inona ny miorina amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema moské ngeda be ny dôme eo mbola andron'ny jentilisa mandrika androany ao Jerosalema ary zay le resantsika hoe Andriamanitra ka mamaly fahoriana amin'izay mampahory aleo anao tsy hoisan'ny mampahory fa aleo hoisan'ny ampahoriana ho Paoly apôstôly amin'ny retesinana rehetra fa Andriamanitra rehefa mamaly tsy zakanao sy amin'ny taranakao fa soa ihany ny tapan'ny faharoa dia misy fampanantenana amin'izay manao tsara kosa Andriamanitra mitondra fitsarana verenantsika ny Tesalonina faharoa andininy voalohany fa tsy voaloha andininy fahafito vakitsika ary anome fitsarana anareo zay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay rehefa iseho Jesosy Tompo avy anan-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny ankilana izy mamaly faharatsiana mamaly ny fahoriana zay mampahory fa amin'ny andamina izy mitondra fitsarana
amin'izay pahoriny. Fitsarana eto dia midika fandriam-pahalemana, midika fitonina, midika fiverenana amin'ny laonina, midika fiadanana. Ary izay no mahate hisaotra an'Andriamanitra ho Paoly apôstôly fa misaotra amin'ny tompontsika fa na eo ary zany rehetra zany ianareo dia hovangina-Andriamanitra. Ianareo dia ankalazaina rehefa manatrika amin'ny tompo dia velombelona ianareo ka azo fitsarana. Eo vakitsika ny andininy 10 hatramin'ny 12. Raha tonga izy mba ankalazaina eo amin'ny olona masina sy gagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany satria ninona ny fanambaranay taminareo. Ary izaho nangatahany mandrakarivany aminareo mba ataon'Andriamanitsika miendrika ny fiantsony anareo ary ho tanterana amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba ankalazaina eo aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy tomponsika ary ianareo kosa ho aminy kosa ary araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo. Ianareo mahareza ho Paoly apôstôly fa ho tonga amin'ny tompo hanatrika izy ka ankalazaina ianareo, azo fankasitrahana ianareo ary ho tanteraka ny asanareo. Samy tenen'ny Paoly apôstôly. Rehefa manatry mankalaza ny tompo isika dia ankalazain'ny tompo koa ka ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitonina, ho avy ny fandriam-pahalemana ho an'izay nampahoriana ho an'ny zanak'Andriamanitra azo ny valisoa ny foloana. Io le tenen'i Jesosy Kristy amin'ny Matthieu 1:12. Matthieu 1:12 milaza ny fitsarana io amin'ny dininy 20 hatramin'ny 70. Matthieu 1:12 amin'ny dininy 20 hatramin'ny 70. Bakitsika hoe mankanesa ty amika ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho anomenareo fitsara. Entiny izy io ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo fa mora ny zokako ary maivana. Misy olona mpahoriana ho Paoly apôstôly, misy olona voaenjika, misy mpino izay miaritra. Indraindray angehtsika tsy fatatsika fa le teny ataontsika ireny, fihetsika ataontsika ireny mampahori ny hafa izy ireny. Izay mahatonga amin'ny tompo miantso mankanesa ty amika ianareo izay mavesatra entana, miasa fatratra fa izany aminareo fitsara. Zay le fitsaranao amin'ny Kristy zany. Tsy miavonam-po fa maivana. Zay le fitsarana. Ary fitsarana tsy eto ihany fa hatrany ankoatra ny fahafatesana. Apokalipsy 4:12. Na amin'ny farany ankavanana. Apokalipsy 4:12 amin'ny dininy 17. Teny efa haitsika tsara. Apokalipsy 4:12 amin'ny dininy 17. Ahoana izy? Ary narefevo tanan-danitra na hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tombo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa niasany manaraka. Io fitsarana io zany anisan'ny zavatra sarobidy eo amin'ny fiainan'ny olona. Io mila angatantsika io. Itsika miasa faritra mitebiteby amin'ny asa rehetra, amin'ny zavatra rehetra atao, na asa mpiangonana io na asantsika tsirairay tsy manam-pitsaharana. Matory mbola manofy asa. Ny vazaha moa hoe compter les moutons, mbola manisa ihany. Mbola miasa ihany io saina io. Anatin'ny nofintsika ilaina dia ilaina io fitsarana. Indrindra fa miaritra fahoriana amin'ny zavatra maro samihafa ety ambony tanintsika. Mbola miasa foana io saina io. Ary izay no manahirana. Dia ny izay mahatonga antsika manofy zavatra maro samihafa io saintsika io zany mbola miasa. Ary na io vatantsika raha mbola miasa. Misy karazana taova tsy mitsahatra tahaka ny fo sy ny avokavoka. Zany hoe miasa. Ary izay no mba hangatahana amin'ny tompo rarina ange raha marary izy hoe midina ny tension, miakatra ny tension, zavatra iainantsika ty velana efa mafy. Io zany anisan'ny zavatra tena tokony hangatahana. Izay no dikan'ny vavaka ribe. Mangataka fitsaharana, mangataka fitonina amin'ny zavatra rehetra, mba ilamina amin'ny fitempon'ny sy ny sisa. Ilaina io resaka fitsarana io. Io tsy vita hoe manao vakansa ihany io, fa tsy hoe manao vakansa ianao dia manao vakansa koa ny fonao, fa miasa foana izy
io zany zavatra nisy nangatahana amin'ny tompo io ary ny tompo ihany mahay manome an'io zay mahatonga azy hoe anome fitsaharana ka raha miteny hoe fitsaharana ny tompo ny fandray amin'ny zavatra rehetra psychomotera ho izy tsika hoe manomboka amin'ny tongotra ao zany a ny sainao ny fanahinao ny rahanao ny rehetrarehetra ay ny tompo ny manao zany rehetra zany manome zany fitsaharana zany io manomboka amin'ny taova rehetra ao anatsika raha matory tsika dia misy taova miasa mafimafy kokoa amin'ny taniny dokotera dia manala ny loto rehetra izy miasa mafy indray izy amin'iny zany rehetra zany andamosina atao hoe fitsaharana zay angatahantsika amin'ny tompo fanampanantenana iny tompo ho amin'ny ratsy fanahy ozy izy amaly fahoriana fa ho an'izay manao ny tsara kosa dia anome fitsaharana mila mahay mangataka ny fitsaharana itsika fa ny zavatra iainantsika andavanandro a efa tena manahirana manempotra ary mahafaty fa mila mangataka ny fitsaharana eo amin'ny tompo isika amin'ny zavatra rehetra mba hahatonga atsika ankalazaina eo amin'ny tompo izy izy ary ny tompo ankalazaina eo aminy ka mampahery ny fiangonana tany Tesalonika ny Paoly apôstôly hoe tompo ny famalinana Andriamanitra zay mampahory anareo a zavatra marina aminy no amaly anareo amaly ny mampahory anareo fa misoa ataonareo zay aretinareo a ny tompoko efa vonona hanome fitsaharana amin'ny zavatra rehetra iainantsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny tompon'ny fitsaharana hanome zany antsika tsirairay avy amen. manoloana ny sitrapon'Andriamanitra zay nambara tamintsika ry havana dia ndeha tsika rehetra iaiky ny tsy fahamarinantsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay mpitsara atsika ka anaraka apotsika izao vavaka fifonana izao hivavaka isika ry Andriamanitra mpanjaka ao ianao no Andriamanitra zay mitsara ny firenena rehetra amin'ny fahamarinana ary amin'izao vanim-potoanan'ny karemy zay hitao manao ny fiangonana ho amin'ny fandiny teny izao a dia nasehonao tamin'ny alalan'ny afatra nomenao anay tamin'ny tean'io tia fa Andriamanitra tompony famaliny ianao zavatra marina aminao Andriamanitra ny hanome valisoa ho an'izay rehetra manome miazona ny finoana maharitra amin'ny fanarahana anao ary toy izany ihany koa ny amaly fahoriana izay rehetra fahavalon'ny filazantsara fahavalon'ny fiangonana ndreto ny fiangonanao a tsy misy marina eo anatrehanao Andriamanitra ary manoloana ny fitsaranao zay efa nasehonao amin'ny alalan'ny finoana ty anatinay a dia ndreto zay miaiky ny tsy fahamarinanay satria betsaka aminay ry tompo Andriamanitray a na dia tsy manenjika ny fiangonana tsy fahavalon'ny fiangonana miariary tahaka ny nataony Jiosy tamin'ny fiangonana tao Tesalonika dia fahavalo amin'ny sainay kosa araka ny soratra masina zay efa nambaranao aminay betsaka no manohitra ny filazantsaranao amin'ny hevitra ny toetra ihany koa indrindraindrindra ka manala baraka ny anaranao Andriamanitra ary betsaka aminay ihany koa ny manafitohina ny namanay ka manafoana ny fitsaharana zay efa tianao an'ny fiangonanao sy ho an'ireny namanay ireny ankehitriny ry tompo Andriamanitray a misaotra anao zay satria mbola nomenao fotoana dia nientena hanapahana hevitra ary zany ankehitriny no hanavaozanay ny fanoloran-tenanay a ka hanonanay ny fahavononanay anaraka anao ao anatin'izao vavaka mangina sandratra izao ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay misaotra anao izay fa ny famalina ny trosan'ny fahotanay dia efa nentinao indray mandeha monja teo amin'ny hazofijaliana ary zany no iombonanay ankehitriny amin'ny fahafatesana sy ny fitsangananao mba ho velona ho anao Andriamanitra ny fiainanay ka hanompo anao amin'ny fahasahiana hiazona hitoetra amin'ny finoananao
mahatoky ny famindram-po avy aminao zay Andriamanitra ary mahatoky ihany koa fa Andriamanitra mamela heloka ianao. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Sangana ndray ny teny soamafaly fa mafa ny fahotantsika ny tompo. Hoe ny tompo, Andriamanitra va hamadika fitsarana, na ny tompo hamadika ny rariny, fa raha ianao kosa mandroso mitadin'Andriamanitra, ka mifona amin'ny tsy to, ary raha madio sy mahitsy ianao, dia hifoha hamonjy ianao tokoa izy, ary ampiadana anao ny ray amin'ny fonenany fahamarinany. Fa Andriamanitra niraka ny zanana meloka izao tontolo izao, fa hamonjeny izao tontolo izao. Zay mino azy dia tsy ho elohana. Noho izany ariavana dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo, ka samyamideran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona izay voavela amin'ny elony, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hoarayntsika ny voalahatra dia rahantsika ny tompo amin'izany famelan-keloka ny raisitsika izany. Yeah.
isika. Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay a, dia ny nanehoanao ny sitraponao taminay tsirairay avy. Andriamanitra mamaly ny olona rehetra araka ny asany ianao, ary ankehitriny mbola mitaonanay ihany koa iaina ny valisoa izay omenao Andriamanitra, iaina ny fitsaharana sy ny fiadanana ary ny fiainana izay omenao, ka namindranao foy indray navelanao eloka noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Manoloana ny teninao, manoloana ny fitiavanao ry Andriamanitra Tomponay, manolotra ny tenanay izay ho fanatitra velona sitraka ao Andriamanitra, ka manavao ny fanoloran-tenanay indray atao anatrehanao mba homendrika ny fanomponanao sy ny anaranao Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masina. Zany ry Tompo Andriamanitra no ametrahanay voalohany indrindra ny fiainan'ny fiangonana, misaotra anao any amin'ny ny tantananao anay rehetra nandritra ity volana martsa ity, ary anakinanay sady ihany koa ny asan'ny fiangonana amin'ny volana aprily ho avy izao. Indrindra miomana izay ho amin'ny fankalazananao Andriamanitra no ny famonjenao amin'ny alalan'ny Pasika, dia ianao no ametrahanay ny fandaminana rehetra. Ianao koa Andriamanitra ny ametrahanay ny fiainan'ny sampana rehetra izay miorina amin'izao fiangonanao izao, ny fikambanana samihafa, ny komity, ny braony fiangonana, ny loholona sy ny dekona, mba ho feno ny voninahitra ao hatrany ny asa izay tanterahanay, ka tsy ho favalo amin'ny sainay, amin'ny toetra sy amin'izay ataonay rehetra, fa mba ho tao aminao mandrakariva iaina ny toetra araka ny filazantsara izay nambara taminay. Ankehitriny Andriamanitra dia tsy miafina aminao ny tafika masina izay ataon'ny fiangonana amin'ny alalan'ny sampanasa fitorinan'ny filazantsara, miaraka amin'ireo sampana ny kristianina izay miombona amin'izy ireo. Ianao Andriamanitra efa nitantana azy ireo ary mbola ametrahanay ihany koa ny famaranana izany amin'ny ty an'io ty. Mivavaka izay ho an'ny sampana mpanazava stily mba hiainan'ny famarinana ao Andriamanitra, ka isany andray ny valisoa manoloana ny fitsarana ao Andriamanitra. Ankinay feno ampelantananao ny hoavin'izany sampana izany ny asa rehetra izay mbola ho tanterahana amin'ity taona ity, eny mandra-piavinao Jesosy Kristy izay hanome ny valin'ny fanompona ianao. Ankehitriny Andriamanitra dia mivavaka izay ho anay tsirairay avy mba aharitra amin'ny finoananao Andriamanitra, ka na dehibe aza niendrika ny fanoherana ny filazantsaranao amin'ny fiarahamonina izay misy anay ankehitriny, izay kosa dia anorenanao hery noho ny amin'ny fanainao masina, mba tsy hanala baraka ny anaranao Andriamanitra, fa ho feno ny voninahitra kosa ny fiainanay eto ny avin'izao fiangonana izay misy anay izao, eo anivon'ny fiarahamonina, ny ankonana ary indrindraindrindra ny firenenay. Ankinina aminao ny kristianina tsirairay avy, ny ankonana tsirairay avy izay miombona amin'izao fiangonana izao, na ny manatrika eto na ny tsy eto ihany koa, no ny antony maro samihafa. Ianao Andriamanitra no anakinanay ny herinandro vaovao izay diavinay, anakinanay ihany koa ny fianarana, ny asa izay nametrahanao ny mpanomponao tsirairay avy. Izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra no mahasoa ny firenenay, dia angatahanay sy irinay aminao Andriamanitra iatrany. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ny olona voavela eloka ry havana dia samy joro vavolombelon'ny finoany, ka ny fanekam-pinoana fahaefatra no iombonantsika rehetra amin'izany. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: tena nandre ka fantatra tokoa fa izy ny mpamono zao tontolo. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Petraka ny fifaliantsika ry havana no ny famelan-keloka no meny tompo antsika. Miatrika ny vanim-potoanan'ny karema isika, hiditra amin'ny herinandro masina amin'ny tsy ho ela, misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny alahady voalohany, ny alahady sampandrofia, ny alahady ny alakamisy masina, ny alahady pasika, manomam-panahy amin'izany ny mpanefana san'ny tompo rehetra, na ny eto na ny manaraka ny hatrany. Manorahintsika ny hira voalahatra
dia iroso amin'izany isika hitsangana ny mpanefana samy tompo rehetra. Toko voalohany epistily nisoratana ho an'ny fiangonana tany Roma. Epistily nisoratana apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma. Toko voalohany andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo amin'ny Romanina toko voalohany. Ny amin'ny faratsiana misy ataony tsipino rehetra no resahana eto. Vakitsika aminaran'ny Tompo fa aseho avy anan-danitra ny fahatezen'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarina amin'ny olona izay misakana ny fahamarina amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ao amin'Andriamanitra dia miseho amponin'ireny fa nasehan'Andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Fa na dia nahalalin'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-pony izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fon'ny donto. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Fa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia isoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety lo sy ny vorona sy ny biby manan-tongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany nanorin'Andriamanitra azy amin'ny filan'ny fony ho amin'ny falotaona dia ny fananany voninahitra tamin'ny tenany. Ary ny fahamarin'Andriamanitra dia nisoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay saorina mandrakizay. Amen. Mahazo toerana isika.
misy natao hoe condamnation universelle, fanamelohana ny zavaboary rehetra ataon'Andriamanitra. Aseho avy an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra no ny faharatsiana rehetra tsy fahamarinana rehetra atao amin'ny olona, misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovany ratsy. Maninona moa? Ny eritreritra zany hoe fa maninona moa Andriamanitra manao an'izany? Ny zazakely moa dia maninona anatin'izany? Ny olona sasany nge mbola tsy nandre filazantsara sy ny sisa. Misy fotoana fomba anankiroa zany ataon'Andriamanitra amin'ny olona mbola tsy nandre filazantsara, satria tsy misy afaka miala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona. Ny anankiray zany hita amin'ny 7:70, 7:70 ny anankiray, verenantsika vakiny io. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Izao no dikan'izay, tsy misy olona afaka mandaa ny fisian'Andriamanitra. Ny ateisma dia zavatra foronina, karazana refus le izy, satria tsy misy olona afaka mandaa tsy mahalala ny didin'Andriamanitra. Na itsika eto ambony tany ara mamoaka lalàna ny mpanao lalàna, tsy misy olona manao pedradinina koa reraka ny lalakely pahibe betongolo hoe tia ny lalàna vaovao. Efa nisy tsisy an'izany, fa misy teny malaza hoe nul n'est censé. Tanareo na ety ambony tany ara manao an'izany. Ny olona rehetra malala hoe azy tsy mety ny mangalatra, mampigadra zany, tsy mila mpianara. Ka zay koa zany nataon'Andriamanitra tety ambony tany. Raha voateraka amin'ny olona dia misy zavatra anankiroa zany apetraka Andriamanitra aminy. Voalohany natao hoe semaine religiomen na semence de la religion. Ny olona zany dia mivavaka foana ary mivavaka hatrany, na dia arinana amin'ny nosy anankiray tsy malala zay fiangonana na fivavahana inona na inona silamo tsisy fatany, fa raha lehibe iny miverenao anao fa manan'Andriamanitra ivavahana iny. Satria ny olona rehetra na mbolen'Andriamanitra teo voan'ny fivavahana, mitodika foana io mitady an'Andriamanitra. Zay natonga ny malagasy na tsy mbola nisy fivavahana kristianina dia nanan'Andriamanitra izy zay lazain'ho Andriamanitra ny vavahana. Mety vody azy io, mety ny razana io, mety Andriamanitra tapony loha io, mety kalanorony, mety tromby io, fa manana zay vavahana izy. Zay mahatonga ny fitsarana tsy hafa-mainy ianao ny fitsarana ozy izy, satria ianao dia mivavaka. Ka marina mihitsy le hoe tsy le mankana am-piangonana ihany mivavaka, fa tsarainy ianao ozy izy, satria nisy voan'ny fivavahana boleko amin'eo, naniry ve le izy, mitady avy e ianao. Fa ny olona dia tsy maintsy mitady an'Andriamanitra. Ny zavatra ao anatin'ny koa zany rehefa mitombo ny olona, misy indray natao hoe notatia dei na notion de Dieu. Le olona zany mamariparitra natao hoe Andriamanitra izy rehefa mitombo saina izy, mandeha ho azy koa io, mandeha ho azy koa io. Zay le teneniny hoe ny zavatra fantatra momba an'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reo. Ao am-pontsika ao zany misy fahalalana momba an'Andriamanitra. Tsy misy olona tsy malala an'Andriamanitra zany. Zay le kolokoloana amin'ny sekoly alahady. Akaro ny fahalalana io amin'ny katekomena, ary ampitombony izy amin'ny dekona sy ny toy izany. Fa izy zany ine eo amin'ny olona le zavatra anankiroa eo atao hoe voan'ny fivavahana sy fahalalana momba an'Andriamanitra. Izy zany raha voateraka tsika dia misy ao anatintsika. Ary zany matao hoe tsy tsaraina na ankizy kely ary, fa izy io efa ao. Tsy marina raha tsoratra masina hoe zaza tsy manantsina, ka zaba ny resaka tsika namoriporona an'iny. Fa tsaraina na izanakao am-boky io ara tsaraina, tsy tsaraina zany na firy taona, zay mahatonga antsika miezaka nitezany zanatsika. Andriamanitra no mpitsara, no mitsara an'io, tsy ny olombelona. Ny olombelona raha mbola misy hoe misy natao hoe juge des enfants, mbola misy ny fitsarana ho an'ny zaza tsy ampy-taona. Na tsika koa ne mbo mahay an'izany, ohatrohatry zao ny tsarana ny zaza tsy ampy-taona, médité sa prémédité sa ahoana oy. Andriamanitra mahay mitsara an'io, teza eo tsara ny zanakao, fa tsisy miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ninona na ao anatin'ny zaza-kibo ary dia fa tsarain'Andriamanitra, satria tsy hafa miala amin'izany io Paoly apôstôly. Ny fahatezerin'Andriamanitra zany ny olona rehetra. Io zany ny voalohany hitsarana azy, io notion de Dieu ao anatiny. Fa misy tapany faharoa indray atao hoe théologie naturelle, 20 ny misy azy. Mba verenantsika 20. Fa ny fomba ny sita sy ny heriny mandrakizay
mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'izay nanaovana zao tontolo zao fa fantatra amin'ny zavatra nataony zany ka tsy manan-kalahatra ny voalohany zany ao anatinao mihitsy misy notion de Dieu, ao anatinao mihitsy ny atao hoe voan'ny fivavahana, ao anatinao mihitsy misy fahalalana momba n'Andriamanitra fa misy koa natao hoe théologie naturelle. Raha vao mijery ny zavaboarin'Andriamanitra ianao dia mahalala n'Andriamanitra. Izay indray ny dikan'izay faharoa. Mijery ny mazava ianao, Andriamanitra ny mazava. Mijery ny fomba ny zavaboary ianao dia mahalala fa misy Andriamanitra. Izay mahatonga ny malagasy taloha ny tena aza ny loha mangina izy nijerena fa tsy maintsy mitody ny zavaboary koa zany mampianatra anao hitodika amin'Andriamanitra. Ny zavaboary ary na ny adala ary ahoana ny tenin-drazana ny adala ny tsambakaina nareo angamba tsara ny eritreritra hoe raha vao nijery le adala biatsy dia mieritreritra hoe misy Andriamanitra. Zay ny dikan'izay fa matetika mijery ny adala dia marikoriko dia mijano fa ny adala dia manambara aminao fa misy Andriamanitra. Zay ny dikan'izay na ny tenin-drazana man'izany ny dala tsy ambakaina Andriamanitra no atao. Io koa zany ny zavaboary rehetra na ny voninkazo na nina manambara n'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jesosy miteny hoe tsy misy mahay mitafy noho ny voninkazo na styliste tahaka nina tsy maharesy voninkazo ianao. Solomona zany ny lehilahy nay nitafy indrindra ary manana maro. Zay ny tety ambonin'ny tany ny baiboly fa tsy maharesy voninkazo izy. Zay le voninkazo zany. Zavaboary rehetra reo mampianatra an'izany. Voatsela zay nisy conférence lehibe momba ny fiandohana sy ny fiafarana cosmologie sy ny eschatologie dia nilaza le olona manam-pahaizana momba ny Biby fa ny ankamaroany ny gidro kely sy ny gidro lehibe dia monogame, zany hoe ray ihany ny vadiny fanohitra amin'ny olombelona zany ankamaroany tsy ray vadiny. Mampianatra anao hatramin'ny zavaboary, mampianatra an'izany ny zavaboary amin'ny zavatra rehetra ny fiofona ny zavatra rehetra ny fikisahany zavaboary, mampianatra ny tsisy zavaboary miverina. Fatatsika ny théorie de l'évolution fa ny zavaboary rehefa nandeha dia nandeha tsisy hoe kijejana valala miverina tsimbotra na adrisa. Ny sahona mbola kely dia misy rambo tsara zany izy mipelipely koa fa rehefa lehibe izy tsy miverina misy rambo tsony. Fa ny olombelona mitady verina amin'ny zavatra rehetrarehetra atao. Ny vehivavy teo lehilahy, ny lehilahy teo vehivavy, ny lehibe teo zaza, ny zaza teo lehibe. Fanohitra amin'ny théorie de l'évolution zany. Dia izay zany le resahany eto hoe tsy afaka miala koa tsika olombelona satria ny zavaboary dia mampianatra anao fa misy Andriamanitra. Kanefa ny olombelona ho sisy tsy le zavatra ny zavatra namboarina indray no tompontsika. Zay ny dikan'izay. Tsy manompo le isaorana mandrakizay fa le zavatra natao. Tsy Andriamanitra zany no tena isaorantsika fa le zavatra namboarin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika manompo hazo, manompo vato, sy ny sisa, manompo devoly. Manao fato-drano devoly satria hialantsika le Andriamanitra tena nahary ny zavatra rehetra. Zay ny dikany hoe ny fahamarin'Andriamanitra dia ny sinoany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao zay isaorana mandrakizay. Ary zay ny tsy ditiko loatra antam-piangonana miteny hoe na vato ara nahita tsosora menaka fa ny pontsampo zany satria Andriamanitra ny tena manao soa fa tsy le vato. Ka le vato zany ny sorana menaka anaovana sorona fa tsy Andriamanitra no anaovana fisaorana. Ka izany zany ny mahatonga ny zavatra rehetra rehefa tsy ilainao ifahalala amin'Andriamanitra io. Andiny fahina amin'ny 20 tonga hatramin'ny perversion sexuelle amin'ny olona. Teneny Paul daholo i zavatra rehetra io andiny fahina amin'ny 20 hoe ny vehivavy manao ny tsy fanaony, ny lehilahy manao ny tsy fanaony fa miala amin'ny vehivavy izy mankana amin'ny lehilahy. Zany daholo na tonga ny reny ho Paul apôstôly. Tsy mila baiboly akory mampianatra an'izany fa ny zavaboary dia efa mampianatra an'izany. Na mitaniny koa le manam-pahaizana hoe zavaboary ve misy homosexuel tsy dia mbola hita tamin'ny fikarohana zany. Tsy hita amin'ny fikarohana zany. Tanana fa io le tenen'ny Paul apôstôly ny olona ihany nanao an'izany. Izy le nomena le fahalalana momba n'Andriamanitra io nanao an'izany. Ka ny fahalalan'Andriamanitra zany tsy nitazomina. Amin'ny 7:20 vakitsika hoe ary araka ny nanaovan'ny fahalalana man'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanana. Zay
amin'ny fisainina tsy mamendrika rehetra anao zay tsy tokony atao. Rehefa ifahalalana men'Andriamanitra io tsy tianao fa ianao mivadika tena maniratsiran'io a dia alan'Andriamanitra aminao io dia feno tsy fahamarinana ny fiainanao sy ny tany sy ny fiarahamonina satria misy zavatra nomena antsika zany raha voateraka ary zay ny ao anatin'ny atao hoe fanahy ny men'Andriamanitra antsika. Ny olombelona dia tsofiny tamin'ny fofinaina mahavelona ao anatin'ny fanahy nomena antsika io zany a le zavatra anankiroa hoe fahalalana momba n'Andriamanitra notion de Dieu voan'ny fivavahana ary rehefa mitodika amin'ny zavaboary ianao a dia mahita fa Andriamanitra no ambadiky ny zavatra rehetra. Zay ny ampianarin'ny Paoly apôstôly. Zay mahatonga Andriamanitra tezitra hozy izy a na amin'ny olona heverinao tsara mbola nahen'ny fivavahana ary a tsy maintsy tsaraina izy. Na zazakely voateraka tsy maintsy tsaraina izy satria raha vao tonga ety ambony tany isika dia efa anatintsika ireo zavatra ireo. Ireno itsarana na dia tsy mitory filazantsara ary ny filazantsara nge fialana neniny fa ireo olona rehefa hen'Andriamanitra daholo fa naheno an'izany izy ao anatin'ny fony ao io fa tsy hoe tonga le mpitory filazantsara miteny hoe zay mahatonga hoe tokony famontaniana ianao ve mahalalan'Andriamanitra zay nanontanianany olona fa le mpitory filazantsara hoe fantatrao ve Jesosy dia ozy le rangatany dala preda fokotany avao a mety aho any lisitry ny olona na preda fokotaniko fa Andriamanitra fantatra ny olona rehetra zany. Misy foanao zay ivavah zay tokina zay no mivanontaniana azy fa nandray Jesosy zany mbola tsy henony fa ny Andriamanitra tsy maintsy efa henony foana satria miarateraka amin'izany fahalalana izany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra mivavaka isika. Nozananao zay tompony amin'ny fitiavanao fa na fony mbola tsy tonga ara ny filazantsara dia efa misy fahalalan'Andriamanitra ao anatinay, misy voan'ny fivavahana anatinay. Tsy misy ankizy kely miteny hoe tsisy Andriamanitra fa izany rehetra zany dia forononay dia aletranay ao amin'ny lohany noho ny fitezahana tsy mahomba ataonay, noho ny fikambanana tsy manjary rehetra rahanay dia miteraka zava-dratsy amin'ny taranaka izany mamindrafo aminay. Mampianara zay ampiasa ny fahalalana nomenao Andriamanitra anay hatramin'ny fony voazaza ampitombo izany io manampanahy ny mpanefana samy tompo rehetra na ny entina ny tsy eto amasino zay amarino zay ary anao Andriamanitra hitoetra aminay mandrakariva hanome ny fiadananao ka tsy hisy sotro fanameloana fa azo ny fahasoavana aminao. Mamakivaky zao karemy zao zay dia mandiny tena isan'andro ka ianao Andriamanitra mihitsy ny mampandiny tena anay miaraka amin'ny fanahy masina. Azo anay miatrika amin'ny herinandro masina amin'ny ho avy ao ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo amin'ny alahady voalohany, ny lakamisy masina, ny pasika, zany rehetra izany napetraka ao ambany fahasoavanao mba ho feno fiadanana sy fifaliana. Ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra naiza naiza toerana misy azy ho vanginao. Misaotra tompo. Amen. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia mbola ho ampitombona aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovaon'ny fiangonantsika voaray izao marain'izao. Isy ny fivoriam-ben'ny dekônina Soloolona eto amin'ny chapelle militaire Paibe ny sabotsy 30 aprily 2024 ho lazaina manaraka ny andindininy fa efa manentana antsika sahady amin'ny fanatrehana izany. Ny alakamisy masina no anjaran'ny dekônina Soloolona amin'ny herinandro masina. Ho fanomanana izany dia isy ny fenarakiran'ny dekônina Soloolona ny alahady 3 sy 10 aprily manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny akany ambony. Ny mariazy miara-mizotra izay karakarain'ny sampana Dorcas saika ataon'ny 7 aprily ho avy izao dia hempitra amin'ny fotoana manaraka. Manentana ihany koa ireo izay manam-pandriana amin'ny fampianarana sekoly alahady fa manomboka ny 7 aprily izao ny fiofanana amin'ny SAM atao zany eny amin'ny FJKM Ilafy Fahazavana. Ny fanokafana izany fotoana izany amin'ny fomba ofisialy dia ny 7 martsa eny Ambodivonikely sy Ambohidava.
izay manam-pandriana amin'izany dia manantona ny filohan'ny sampana sekolelady maka ny antsim-piriany. Iangaviana ny dekona ao amin'ny tarika fitiavana mba hijanona ao aorian'ny fotoam-pivavahana zao maraina izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelady. Miverina ny tanketsa anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Mivory ny biraon'ny sampana sekolelady ny alahady 3 aprily amin'ny 7 ora maraina ary ny mpampianatra kosa amin'ny 7 ora sasany. Izany dia araka ny fivoriana fanao isam-bolana andinihana ny adidy atao amin'ny volana avrily. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Anio alahady 7 martsa tolakandro amin'ny 3 ora no anatanterahana STK Antsakira izay atao eto am-piangonana iarahana amin'ny korala rahavavy misa 5. Izany dia entina hitondranam-bavaka sy hanoanana ireo tanora nay tafiditra fiofanana ho amin'ny mpitandrina ao amin'ny TPM. Isy rakitra ho tatazana amin'io fotoana io ka omena tanteraka azy ireo izany. Mihira eny amin'ny mausolée ny korala ny 7 martsa samy manao izay atongavany eny amin'ny 9 ora sasany maraina. Avy amin'ny sampana VFL. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka somatsara ho maly maraina ny famaranana 15 taona VPL natao zany teny amin'ny FJKM Ambatonakanga. Vita somatsara ho maly ihany koa ny fitsidiana voalohany nataon'ny mpitandrina ny ao amin'ny sampana VFL. Ary taorian'izay izy ireo dia nanatanteraka fivoriam-be. Sampana mpanazava stily. Ho tanterahana sabotsy 2 aprily avy izao amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana ny fitsidian'ny mpitandrina ny sampaty. Ko antsoina ny komity mpivondronana rehetra, ny sakaiza, ny mpiandraikitra sy ny beazina ho tonga anatrika izany. Avy amin'ny safifa, misy ny asa sy fampahirezana ao ren'ny fanompom-pivavahana zao maraina izao. Avy amin'ny sampana Dorcas. Miverina mpikambana rehetra anio hariva anatanteraka amin'ny fotoam-bavaka iarahana amin'ny STK amin'ny 2 ora ny fahatongavantsika. Miverina ihany koa isika ny alarobia hariva amin'ny 2 ora sasany ary ny sabotsy amin'ny 4 ora anao ny confiture. Anatanteraka varotra fampiratiana ny sampana Dorcasy ny alahady 10 aprily ho avy izao atao eto am-piangonana. Izany dia ahitana sakafo sy asa tanana isan-karazany ary anentanana ny fandraisantsika mpianakavy finoana anjara. Mbola mitohy hatrany ny fivarotana amin'ny bie mahakasika ny confiture amin'ny vidiny 10,000 ariary. Raisina izany ny alahady 10 aprily. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana rehetra ny raisina atolotra ny mpitandrina Rakotsafy Mikael. Rakim-pisaorana, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, anambara ny fahagaganao rehetra aho, ho falisoa ravoravo aminao aho, ankalaza ny anaranao ry avo indrindro. Salamo 7:1 sy 2 atolotra ho an'ny sampana fifoazana. Dia toy izay indray ny vaovaontsika androany revana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Arak'izany dia manasa antsika hiofana amin'ny sam zany fifanan'ny mpampianatra sekolelahady. Na mbola tsy ampianatra ary ianao tsara ny miofanao amin'ilay izy sady fahalalana ho anao. Manatona ny mpitandrina ny biraon'ny sekolelahady fa manomboka amin'ny avril zany ny fiofanana ho mpampianatra sekolelahady na ny sam zany. Fifaliana ho antsika ny fotoanam-bavaka reto avantsika reto ny ray ny sakramentany batisa ny zazakely andrinandrasina rena ny fitiavana ny ray aman-dreniny solonandrasina Sisi Olivier sy Rakotsafy Erika Daniela hitsangany zareo raha ao ato amin'ny sisiny ato izy ireo mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompo. Arak'izany ny lohevitry ny herinandro masina dia efa any amin'ny sampanany zany efa tokony tendrenareo ny mpamaky teninareo fatatsika tsara fa rehefa mamaky teny zany herinandro mialoha no miomanao amin'izany ka mampatsiatsika ihany amin'ny zavatra efa fatatsika tokony seho amin'ireo mpitandronareo ny tompony anjara rehetra amin'ny herinandro masina amin'ny heriny.
dia amin'izay lavorary tsara ny zavatra rehetra ho ataontsika. Iroso amin'ny rakitra isika, eo ny tokopihira afaka mihira ao anatin'izany.
saina isika hiaraka amin'ny sampana tanora kristianina raha riva araka ny enditsika teo anoanany an'ireo mpiomana ho mpitandrina ny vola azo amin'izany ary raha tsy afaka ianao dia afaka manolotra ny anjaranao amin'ny brony sampana tanora kristianina amarina ny fotoana isika ho raintsika ny hira mialosy aorian'ny tsodrano. Aminareo zao tsodranomasina izao ary Andriamanitry ny fiadanana izay mitondra an'i Jesu Kristy mpiandrondry lehibe ala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony hiasa ao anatinareo na ny fanaovana na ny fiezahana hatanteraka ny sitrapony ka rehefa miaritra fahoriana vetivety anareo izy hatanteraka anareo izy hanamasina anareo ho tahina raha mandeha ho tahina raha mitoetra. Amen. Ivavaka mangina isika fa zavatra marina amin'ny Andriamanitra no maly fahoriana zay mampahory anareo ary nome fitsarana anareo zay nampahoriana ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anarany ary ny fanahy mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.